miarabanao tonga soa miaraba amin'ny Venitsorana F100 miaraba tsika mpiaino rehetra amin'izao maraindraina izao eto amin'ny onjam-peo ny Free FM mampanaraka ny tsy fandarana anao ny fitenenana ity dia miaraba indrindrandrindra ihany koa antsika rehetra any amin'ny faritany any izay anaovana kopatanana amin'izao maraina izao mihaino any tsy fandarantsika ity araky ny fanampanantenaina moa tamin'ny fandalovana tety tamin'ny talata lasa teo Venitsorana F100 dia nanao fanahinina mihitsy isika zany niakatra tao anatin'ny fandarana amin'ny jianio ity hitondra fanazavana ho an'ny opinion zany ho an'ny mpanaraka sy ho an'ny vahoaka malagasy mba tsy hotompotrany ono amin'ny akapeny mandidina ny rarahany orinasa Jirama. Ny zavatra hita manko ary izay tsikaritra amin'ny ankapeny ho atsika eto Madagasikara mihitsy asana le fitezaina manjary ohatrany hoe lasa mirefarefa amin'ny tany no mahatonga an'izay fa aingana be zany tsika mametsiny an'le mpiasa ny orinasa Jirama amin'le hoe mitokana satria tsy malala loatra hoe inona ny tena ao ambadika le zava-misy io omaly ny tena dia nandalo teny amin'ny Jirama teny Faravohitra dia zao no soratra eo amin'le sora-baventy amin'le fitokonana ny orinasa Jirama hoe tsy manaiky ny fivarotan-tanindrazana satria endrika fivarotan-tanindrazana ny famezana ny privé ny fitantanana n'io orinasa Jirama io zany hoe tsy le orinasa Jirama fa ilay milina hamokatra ny herinaratra hovidin'ny orinasa Jirama any hoe raha tsorina zany dia fivarotana amin'le vahiny endrika fivarotana amin'le vahiny an'izay dia atao hoe milina zany mampiodina mihitsy an'ilay orinasa Jirama le moteur mihitsy zany le orinasa le aindehibe an'le orinasa mihitsy no amidy amin'izay vahiny zay raha tsorina moa zany le hoe contrat de concession io dia tena fivarotana tanindrazana arak'izay teniny mpiasan'ny orinasa Jirama zay dia satria tsy ampy le fanazavana satria tsika malagasy koa tsy mba mandinika sy mandalina aloha fa malaky mametsy ny avy hatrany ny zavatra tena haitsika dia mamatsika amin'ny azo fijaliana aloha melohan'ny zavatra rehetrarehetra dia ozy izy tsika hoe non tsy mety ny ataon'ny mpiasan'ny orinasa Jirama tena aleo omena amin'ny vahiny any io rehefa délestage lava ohatran'izao marina fa mampangiry firy atsika vahoaka le délestage marina fa tena marary io délestage io fa hoporofontsika ato anatin'ity fandarana ity sy ny fanazavantsika Venitsorana F100 fa tena tsy misy adosony ny mpiasa izany ary misy vahaolana azo atao amahana ny problème na délestage io faran'izay maika kanefa tsy atao le izy dia ny tena tanjona zany ao anatin'le izy dia hoe andao potehana tsikelikely le orinasa andao ampitomboana le délestage mba hatonga indrindraindrindra le opinion publique zany hiteny manao hoe efa mijaly loatra ny hoe délestage fa aloha rangara misy vahaolana dia aloha mena ny vahiny any zay le nambaran'ny filohan'ny republika tamin'izy tonga avy any Gaborone Botswana hoy izy hoe zay vahaolana rehetra ozy azo atao amahana ny olana dia atao ary efa andalam-pitadiavana an'izany efa andalam-panaovana an'izany tsika amin'izao fotoana izao le contrat io le fifanarahana amin'ilay vondron'ny orinasa amerikana antsoina hoe Symbion power io resahan'ny filohan'ny republika io zany hoe efa sasana zany atidohan'le malagasy Venitsorana F100 hieritreritra hoe tsy vahaolana hafa tokoa ange raha tsy ny famezana n'ilay amerikana Symbion power an'izay fitantanana le milina mamokatra herinaratra eo anivon'ny orinasa Jirama zay dia malahelo ny tena satria vetivety ho dia fatsihana amin'ny azo fijaliana le mpiasan'ny orinasa Jirama hany ka sarotra ny anazavana amin'ny olona satria misy koa mininy tsy mihaino ary misy nefa voasasa ato to hoe ole retsy misy vahaolana nge tsy voatery famezana le Symbion power n'izay centrale famokarana herinaratra eny Amandro Seza izay tena misy vahaolana mora ary azo atao ary tsy lafo fa porofoko aminareo manko anatin'ity famakafakana izay nentina ity fa tena zavadozana ny vola mirara-kopana omena an'le Symbion power ary zay no mahatonga ny mpiasa miteny hoe fivarotan-tanindrazana mihitsy ange ny famezana an'io privé io an'izay fitantanana fitrandrahana n'le milina mpamokatra herinaratra izay za zany ny angatahako amintsika rehetra dia hoe aza vetivety dia mahay mamantsika amin'ny azo fijaliana isika rehetra
hoe de teny efa tsy rariny mihitsy ny le mpiasa de manao an'izao de manao an'izao anyka na ny mpiasa mitokona avy ara de mahazo fanakanana mivaivay amintsika indrindray tsika malagasy koa ohatra ny hitako hoe tsika tsy mba sarotiny amin'ny arenantsika ka ireo olona mba mijoro sarotiny amin'izany hoe fanahana pirenena io marary io noho ny fitiavana n'le tandrazana noho le fiandrianam-pirenena midobodoboka ao sy mibodoboka ao anaty de isika indray no ohatra ny malailay finosany tsika indray ny sanatria manaova lalana amboka ny tompony aza tsy tia ka raha tokony ho izy raha ny fahasahiny ireo mpiasa ireo mijoro na de fantatra tsara aza fa mafa ny zavatra miandry satria ity fitondram-panjakana ity de tsy tia mpiasa migrevy zany mihitsy de mitsangana ireo mpiasa ny ao anasa Jirama reo na izay fitsanganany ireo mpiasa ny ao anasa Jirama reo zay iarovany ny orinasany io tahaka ny nataony mpiasa ny Hermady tamin'ny fotoan'androny ny arovana an'le orinasa na zay aza de mendrika loatra ny fanohana tsika rehetra amin'izany mpiasa ny ao anasa Jirama zany amin'ny tolona izay ataon'izy ireo io fa tolona ho an'ny fitiavan-tanindrazana mihitsy ho tolo io ary tolona noerana ny fivarotan-tanindrazana amin'ny endriny vaovao zay ataony mpitondra amin'izao fotoana izao mivaraontsana mitsangam-bolo marikoditra ny tena mamaky an'le contrat tsika manko tsy malala le contrat le zavatra ifanarahany fanjakana malagasy amin'io Symbion power io fa marina mafina mbola tamin'ny andro ny fanjanahantany azy mbola tsisy famezana vahana goavana be tsy tahotra tsy enatra andreo Symbion power ireo manolonany zany orinasa Jirama zany mampalahelo le toetra raha mbintsoana avy fa ho azaveko aminareo amin'ny Tsipriany moa fa za zany te ametraka an'izay teny fampidirana izay tsy ampiandohany mba iresahako amintsika hoe azafady indrindra tompoko tsara raha mba mandanjalanja tsara raha mba mamakafaka isika rehetra alohan'ny toraham-bato an'le mpiasa ny ao anasa Jirama ary alohany indrindra ilazana zany fa de tena hoe ohatrany hoe zay manko le teneniny filohan'ny repoblika anaovana otage zany an'ilay orinasa satria hono hoe nitolona syndikalinareo ataonareo amin'ny fotoana mampikorotana ny raharaha politika de ndikan'izay zany ohatrany hoe misy ambadika politika ao amin'le hetsika ataon'le ao anasa Jirama fa raha mahita an'le contrat ianao za kosa de mitehaka raha misy na iza mijoro manohana an'ity tolona izay ataony mpiasa ny ao anasa Jirama ty fa zava-doza tsy roa matany le contrat izay tia natao melohany idirana amin'izay resaka zay fa fampidirana izay de tsetsatsetsat tsy aritra mintsoana evson nanoizako vetivety an'le resaka izay nambaranao teo mikasika an'le hoe loi de finance rectificative na lalàna amin'ny feny teti-bolana sy pantsina taona 2024 marina loatra manko le fitenena natana tsy ara-dalàna tanteraka le firenena zany ary le tsy ara-dalàna io de mbola vao maika gaga ny tena maheno an'Andriamatoa Hery Rajaonarymampiana un ancien ministre des finances milaza hoe tsy ilaina hono zany loi de finance rectificative izany fa manambola foana hono ny fanjakana na misy na tsisy le loi de finance rectificative adala daholo zany ny olona rehetra nanao loi de finance rectificative hatramin'izay fotoana rehetrarehetra izay ka hatramin'izao fa ilay ancien ministre des finances de mahasamy teny fa tsy voatery ilaina zany loi de finance rectificative izany ahoana moa zany ny gérena hitantananao firenena anankiray amina trangan-javatra tahaka an'izany eo amin'izay ianao mametraka fanontaniana hoe Andry Rajoelina ve ny tamin'ny fotoan'androny no nanana fahatokisana anjambany na confiance aveugle tamin'izany Hery Rajaonarymampianina zany sa ve zao mifanaritsarina tsy fetezana tao ry zareo de sao vao mipotra izany baraingo be mipetraka mikasika ny tena compétence an'le président de la république izany en matière de finance publique na amin'ny resaka volam-panjakana fa gaga ny tena mbintsoana evison raha miresaka ny ao anasa Jirama izy ka miteny manao hoe mahagaga mihitsy ny asahindreo mpiasa ozy manapaka ny herinaratra ahoana mozy zay nge ozy mandoa subvention amin'le ny fanjakana malagasy nge ozy mandoa subvention amin'ny orinasa Jirama vola be hatrany amin'ny 400 milliards d'ariary any nambarany zany en moyenne fahaloa zany hoe ao misalanisa zany fahaloa amin'ny orinasa Jirama ko ahoana ny afahantrareo manapaka de ty ary ny fanontaniako mbintsoana evison ty nametra-panontaniana ihany tena haizare zany ny fandoavanao subvention fanjakana mandao subvention amin'ny Jirama ve de mamevahana zany ny tsy fandoavanao facture
zany hoe ny sampandraram-panjakana rehetra zany afaka tsy mandoa facture fa migalapana satria zay nge efa mandoa subvention amin'ny orinasa Jirama hatramin'ny oviny zany ary maninona raha tsy mandoa subvention aza loha le subvention satria ohatrany hoe raha ny fomba firesaka ny filohan'ny republika dia ohatrany hoe zay ary efa mangoraka ny orinasa Jirama manome aza ny subvention io zao fotsiny ary aza angorana le orinasa Jirama fa aloha fotsiny laninareo any anivon'ny ministera sy ny sampandraram-panjakana samihafa any dia afaka mihodina le orinasa raha le vola tsy tokony tsy firohana samihafa izay resahany eo sady aiza eto ambonin'ity tantiny un bon gestionnaire ave anao un expert comptable zany hoe olona manampahaizana amin'ny resaka tarimarika ka iresaka manao hoe mbintsoana ifson hoe ny ray apahdimy etra ozy miditra zany eto amin'ny firenena atokana ho an'le orinasa Jirama daholo nefa jereo le orinasa Jirama fa matimaty tsy fahaiza mitantana mihitsy ange zany anatin'ny tokantranonao ve anao dia hoe ny 1/5 na ny andeha ataontsika zany hoe mampiditra ariary zato eo anao anatin'ny tokantranonao ny 20 amin'io ariary zato io atokanao ho an'ity olona anankiray ty daholo na ho an'ity indao ataontsika hoe hofatrano ohatra zany hofatrano daholo nefa le trano hofainao tsy zarizary tsisy jiro tsisy rano tsisy lalana mandeha makany aminazy fa kizokizo kely varavarana zara raha mihidy rehefa tonga ny rivotra be dia tsofo ny rivotra be le trano zany hoe trano ratsy zany ny petranao trano tsy zarizary kanefany amin'ny volanao ariary zato isam-bolana zavadozana e zany dia iza na ny zanakao tokantrano rehefa tsy te dia mba tsy mety ty zavatra ataontsika ity fa ndao mba hanofantranona ariary folo ohatra dia mba ndray apahafolo budget atsika miditra ato amin'ity tokantrano ity andao mba hiafyafy andao mba hanofantranona ariary 10 ohatra dia mba ny ataontsika ny 500 ny fandanin'ny tokantrano zany mba lanina amin'le resaka ataontsika hoe hofantrano le Jirama olona zay ny era-jaonary mampiana fa andaniny fanjakana vola be tsy toko tsy firohana kanefa gaga ny tena fa le vola be tsy toko tsy firohana mba nahatonga le orinasa Jirama aiza ary zao ary makaizy io vola be tsy toko tsy firohana io satria zao no azavaintsika mbentsoana ifson anomboantsika nyty raha manga ity satria tena mahatsiaro tsy maintsy miteny mihitsy ny tena manoloana n'le ohatrany hoe famezana tsy ny maika an'le mpiasany eo anasa Jirama ao anatin'le raharaha zao no zava-misy mbentsoana ifson tsara ny anazavantsika nyty io le centrale amokarana herinaratra eny amandro 16 io dia io zany le omena n'le Symbion power omena ho tantanany zany mandritra ny 20 taona be zao dia fa marikoditra anao mieritritra hoe 20 taona zany omenao tamin'ny fotoanandro aza 10 taona nanomezany marque ravalimana ny la meilleure internationale ny oanasa Jirama io ny grève ny mpiasa ny oanasa Jirama tamin'ny contrat de gestion satria zava-doza tsy roa matany mena ny vahiny le orinasa ary ny arahantsika rehetra nahita ny vokany ny arahantsika rehetra nahita ny vokany dia inona moa zany ny zavatra nisy miratsy ihany ilay zava-misy le zava-mitranga zavatra iaina le oanasa Jirama tamin'ny taona 24 no vita io centrale thermique eny amandro 16 io dia ny fandehan'izy io zany misy groupe anakefatra ao anatiny dia io groupe anakefatra io mamokatra herinaratra 10 mégawatt avy zay no mahatonga le mamokatra 40 mégawatt zany io mandro 16 io andrakofana zany an'le fanjofana eto Antananarivo sy ny manodidina raha vao vita io centrale io tamin'ny fotoanandrony tamin'izany fotoana izany dia ny tantanana orinasa antsony hoe Fenoza nandritra ny 5 taona dia ny farapara ny taona 3 tany izy naverina tamin'ny orinasa Jirama eo amin'izay zany le ahitantsika nanomboka amin'ny fiandohan'ny taona 4 nandraisany era-jaonary mampianina n'ilay fitondrana zany manomboka mitotongana tsy mitsahatra zany i orinasa Jirama io vokatr'izay fantanitsika hoe bon faiza mitantana sa tsy izay dia toizatsika le fanazavana zany ao anatin'izay dia ny zavatra misy zany dia izao manao kopatanana aloha ny zareo mpiasan'ny Jirama eo Ambojatofo fa ataony amin'ny sono hono ny émission antsika amin'ny sombaraina izao misaotra indrindra tompoko misaotra indrindra amin'izay fiarah-miasa izay dia toizako le fanazavana ambintsoana ifson ilazantsika hoe misy vahaolana nge ary tsy sarotra nge ny amahana an'le problème amin'ny resaka centrale eny
mandro seza io e misy gropy anankiray maty turbo am'ireo anakefatra ireo turbo ny maty zany hoe asoloana zany le turbo fa inina tsy soloana le turbo de ohatrany hoe atao fangalana pièce tsikelikely eo zany le gropy anankiray io am'izao fotoana izao kanefa de azo amboarina tsara raha le turbo fotsiny soloana de mandeha indray le gropy mamokatra tanteraka ny lerinaratra pièce de rechange zany ny problème tsika eo zavatra tsy goavana be fa ho hitatsika am'izay rehefa maheno any ianareo rehefa aveo hoe ohatrinona ny vola alainy le Symbion power amin'ny orinasa Jirama zay ny fanjakana malagasy mihitsy manaiky iantoka azy amin'ny alalan'ny banque fohy be de osytsika hoe zany kosa ve tsy efa tena famonona le firenena mihitsy misy groupe telo ambony zany natsika tena azo lazaina hoe mandeha fa mandeha tsy mamokatra ny vokatra tokony vokarany satria misy problème na misy olana le ataontsika hoe réchauffement thermique zany hoe misy efa le inona moa zany filazantsika zany circuit zany ao anatiny hoe fa tsy tena mandeha am'izay loany fa azo amboarina tsara ihany koa zany hoe ona zany le pièce tsy mety ao anatiny ao zavatra tsy sarotra zany any hoe le circuit na menaka nefa tsy milamina de le circuit na menaka zay zany azo soloana ary fantatra sy hainy ny piasa ny ao anasa Jirama zay nge ny mahasarotiny an'le piasa fa tsy hoe filambaniny an'le piasa fa tena hainy hoe azo amboarina tsara reo milina anakefatra mamokatra herinaratra ao no mandro seza ireo fa tsy amboarina azo atao zany le maintenance périodique ohatra zay ahafahana manamboatra andreo circuit na menaka sy ny sisa pitsopitsony madinidinika am'le gropy anankitelo ary le ray zany de soloana turbo zay ny vahaolana aminy io moa amin'ny ankabeny 1900 le gropy anankitelo reo zany de miasa fa vokatra zay le olana am'le fahasimbasimbana kely ao anatin'izay de tsy mahatratra zany le performance normale tokony vokariny zany hoe tsy afaka mamokatra n'le 10 mégawatt isan'isany zany izy ireo ka zany hoe ny zavatra misy zany de am'izao tsika miteny zao ahitatsika tsara hoe zavatra azo vahana tsara le problème groupe roa no ataontsika hoe najanona zany am'izao fotoana zao satria hoe sao de mitatra ny fahasimbana zany ao anatin'le izy de ny anankiray indray mamokatra fotsiny kely zany ny vokariny 5 mégawatt ao anatiny io fa raha atao zany le visite périodique maintenance périodique anambarako teo soloana le pièce de afaka mamverina mamokatra n'le 30 mégawatt reo groupe telo reo ary le ray zany raha soloana de afaka mamokatra tsara raha zay fotsiny aza miaraka am'le misy moa an'le atao hoe révision na 24 000 heures izay atao zany io zany hoe zay rehetrarehetra izay zany mila miaraka atao ho an'ireo gropy anakefatra ireo de voava io problème ny mandro seza io de tsy amidy amin'ny vazaha le izy zay zavatra zay nefa ny 1900 ary zay ny tena mampalahelo ny piasa tsy hoe vola be tsy toko tsy firoana ka hoe tsy manambola ny fanjakana raha maheno any rajonary mampianina miteny an'le hoe 400 milliards d'ariary no ataontsika hoe subvention atao isa taona en moyenne zany tena izy hoe 300 na 400 milliards d'ariary raha ny tombatomba ny piasa tsy mandany eo amin'ny 500 milliards d'ariary zay fanamboarana izay de vita zay rehetrarehetra ny teneniko zay na ny révision petite maintenance périodique na ny fanoloana ny pièce na ny révision na 24 000 heures miaraka amin'ny banque mondiale io satria toanany banque mondiale moa zany projet zany zany hoe misy an'izay projet zay zany makasika an'io le visite na 24 000 heures io miaraka amin'ny banque mondiale zany hoe azo atao tsara zany zay fa maninona ary ny tsy atao 500 milliards d'ariary ny vola tetavina 2 milliards 500 millions de 2500 milliards de FMG zany de nefa ny herinaratra mampianina milaza fa vola be ray apaty dimy etra miditra eto amin'ny firenena zany hoe ny vola kirakiraina eto amin'ity firenena ity atao subvention en Jirama daholo makaiza ary zany vola be zany nefa maninona ny zava-dehibe indrindra de ny fanamboarana andreo groupe azafady le centrale famokarana herinaratra ireo no tsy atao inina zany potehana ilay centrale anamarinana am'izay an'le hoe tokony omena vahiny ty fa tsy vitan'ny malagasy eritreretintsika tsara zay tamin'ny début fin 2013 début 2014 no noraisiny orinasa Jirama ny fitantanana ny centrale thermique io centrale famokarana herinaratra io teny mandro seza io efa hitany zala zany ny clé ozy ny fitenitsika azy ato ny clé an'ity maninona ny voaniraisiny orinasa Jirama de simba le groupe le centrale zany filazantsika azy moa le mpamokatra herinaratra fa groupe moa samy manana ny filazany azy daholo
dia amin'izao miteny izao tsika tsy mahita 500 milliards d'ariary satria hoe avela fotsiny eo dia simba ka tsisy vola ka tsy mahita 500 milliards d'ariary tsika hanamboarana an'ilay centrale mamokatra n'io 40 mégawatt eny Mantseza io fa mahita isika vola be tsy toko tsy firoany omena an'le Symbion power. Le Symbion power ane tsy hoe mandray fotsiny le centrale thermique le centrale famokarana herinaratra mbintsora 900 dia hoe iny izy fa mamokatra fa raha azo iny tsy dia misy investissement firy nge ataon'le Symbion power miandry mahazo fotsiny izy fa ho hitantsika fa ovakiko aminareo anatin'ny contrat fa zany vola tangosana amin'ny Jirama zany ho an'le Symbion power dia gaga ny tena tsika alaina aminao mpanjify io zany mazava ho azy satria izao mifandehany tsy maintsy songe ampany amin'le contrat zany ty ovakiko tsikelikely aminareo ty izy ty zany raha sitraka reo ngamba tsy ho vitantsika indray mandeha satria 5 pejy moa le contrat le contrat zany ifanaovana amin'le Symbion power fa ataotsika hoe zay tena zava-dehibe zany tsongaitsika dia iverenatsika amin'ny fotoana mamety azy zay tapany faharoa zay zaraitsika takan'izay zany fa zao aloha no ao amin'ny andininy fahatelo champ d'application du contrat amin'io fifanarahana amin'ny orinasa Symbion power io ny fivarotana ozy sy ny fividianana angovo zao ny ao anatin'io manomboka amin'le date d'exploitation commerciale zany hoe ny daty afahan'ny Symbion power zany mivarotra n'lay lay herinaratra izay hovokariny ao anatin'le orinasa amin'ny Jirama zay le date d'exploitation commerciale mandra-patapitry ny contrat na ny fifanarahana dia ny Symbion ozy zany no mamatsy sy manolotra famokarana an'izay angovo zay any amin'ny Jirama ary ny Jirama kosa dia mividy azy araky ny fifanarahana fa na misy aza ozy ny mise en service zany hoe na dia efa misy mandeha amin'ny ampahany aza zany le milina famokarana ny herinaratra io milohany date d'exploitation commerciale dia atolotra ny Jirama zay dia tsy maintsy mividy ozy ny Jirama zany hoe mbola tsy mandray atanana izy mbola tsy misy zany le date d'exploitation commerciale angamba ny filazantsika azy mbola tsy misy tena hoe vokatra zany fa misy amin'ny ampahany zany mise en service ozy mise en service zany ohatry ny fampandehanana amin'ny ampahany an'le centrale zany dia efa tsy maintsy vidiny ny orinasa Jirama zany zay solika izay fa ozy izy jerentsika tsara nge ny ahitana ary marina ny teniny namana Jeannot Ramambazafy tao Madagety miteny hoe ty tena ohatran'ny contrat-na olona voazanaka mihitsy zany hoe coloniser mihitsy na tany amin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany mihitsy ny anaovana n'le Jirama anaovana le Symbion power n'le Jirama dia manaiky an'izany le mpitondra malagasy eto amin'ny tany Madagasikara zany ny tena mampalahelo ianao ve dia mieritritra hoe misy orinasa mpamokatra misy orinasa ohatra zany hoe l'EDF any France dia ny EDF any France zany akiny ny EDF amina orinasa malagasy ohatra zany ny famokarana ny herinaratra amidiny amin'le EDF dia tena omeny le EDF vahana tanteraka le orinasa malagasy any amin'ny tanin'ny frantsay tsy azo eritreretana mihitsy angamba zany fa ty amintsika dia tena ho hitanareo ne ozy izy ty contrat ty Symbion ozy sera en droit mais sans en avoir l'obligation de vendre tsy voatery izy zany mivarotra amin'ny orinasa Jirama mety mitatakoloka eo zany le orinasa Jirama dia manjerijery eo fotsiny hoe hivarotra aminay sa tsy hivarotra amin'ny le Symbion power taitaitra eo zany le Symbion power dia zay tsy hivarotra aminareo satria tsy manana obligation mivarotra fa ny Jirama kosa la Jirama sera dans l'obligation d'acheter toute production nette d'énergie produite après la date effective Jirama tsy maintsy mividy rehefa miteny ny Symbion hoe ty vidio dia tsy maintsy ny Jirama ninina vidiny fa apetraka io Symbion power io fa nefa ny Symbion power rehefa tsy te hivarotra aminao izy dia tsy te hivarotra Symbion power est en droit mais sans en avoir l'obligation zay eo anatin'le contrat io tsisy olana mivany za izany tsisy olana ko midélestage zany toy ihany rehefa arakaraka zay tiany mbola baraingo benga hoe ivasa tsy le délestage fa zany lo resaka contrat zany resako anareo zany zany ny ao anatiny ampahany kely zany ampahany kely dia zao nefa n'le izy mise en service ny fampandehanana n'lay centrale amin'izay zany
io ao amin'ny andininy fahatelo ihany am'le contrat hoe champ d'application du contrat zany hoe mise en service fampandehanana tsara zany melohan'le date d'exploitation commerciale zany hoe date efa mamokatra zany le orinasa de efa mivarotra am' Jirama zay le date d'exploitation commerciale fa melohan'zay zany de misy test de mise en service conformément aux procédures convenues par Symbion et Jirama zany mifanaraka zany reo zao ny anaovana an'le test zany ampandehanana an'izay centrale famokarana herinaratra izay kanefa te gagy ianao la Jirama achètera l'électricité produite avant, pendant et après la période de mise en service. Zany hoe io zany raha manao andrana ianao na inona ianao de tsy maintsy mividy foana zany ny orinasa Jirama. Fa gaga ianao. Mandoa ny orinasa Jirama ny frais samihafa izay lanina mandritra n'izay test de mise en service zay. Ny Jirama mandoa nefa le Symbion Power nitrandraka sy varotra am' Jirama. Asa raha sika zany resaky zany la Jirama paiera les coûts de combustible et frais variables à Symbion conformément aux dispositions du présent contrat. Miantoka solika andrey miantoka ny solika miantoka ny rehetrarehetra zay mikojakoja rehetra ilaina mise en service nio centrale io ny Jirama zany hoe io zany ianao mbinitsorana son de meko anao ny fanamboarany fitantanana nyty orinasa ity meko anao fotsiny a ohatra zany ohatra anankiray zany faran'izay tsotra be aza hotsika rehetrarehetra azy fa zao alohan'ny amezako anao ty de amboariko tsara ty asitsika test de mise en service ty amboaritsika tsara ty za daholo miantoka an'izany rehetrarehetra zay lanitsika rehetrarehetra amin'ny test de mise en service io sy ny sisa zako miantoka azy fa rehefa avy eo meko anao io de rehefa misy vokatra mivoaka ao tsy maintsy amidinao amiko tsy voatery ianao mivarotra amiko fa za tsy maintsy mividy aminao mitsangam-bolo ianao sady tonga saina ianao hoe tena za de midera n'le mpiasany orinasa Jirama hoe mavita mitsangana satria zava-doza tsy roa matany ary mahamarina loatra n'le soratra mivandravandra eo am' Jirama faravohitra io hoe fivarotana tanindrazana ny famezana ny contrat io an'ny privé zany ohatra kely zany mbola ohatra teneniko anareo zany fa hoeninareo am'izay ny taremarika tsika manko mety hoe mivola no miresaka kokoa amitsika le taremarika tarem-bola fa na zany clause resako anareo zany fotsiny azy de fa somary mampametraka fanontaniana ihany ao anatin'izay rasonge resantsika le ao anatin'izay resaka hoe contrat zay de misy manko ny ataontsika hoe lettre de crédit irrévocable zao zany hoe mifanaraka zany le rehefa mandeha am'izay zany fifanarahantsika sy ny ianao zany ny Symbion Power de za Jirama eo le dingana samihafa io zany mandeha am'izay zany fifanarahantsika de misy vola isaky ny article ho ianao de misy kely foana ianao de mandoa am' Symbion Power an'izao ianao de mandoa am' Symbion Power an'izao ianao de mandoa an'izao ary io so anao de mieritreritra fa hoe manana ny teny ambara ny fitondram-panjakana malagasy ao anatin'le contrat io tsy manana ny teny ambara ny fitondram-panjakana malagasy satria zao arakaraka ny zavatra faritany Symbion Power daholo mandray ohatra anankiray zao hoe alohan'ny dollara alohan'ny ariary azafady indrindra aloha amin'ny ariary zany le vola fa ny Symbion Power mamaritra hoe zao ny toan'ny dollara de arakaraka ny toan'ny dollara io dasany efa ovakitsika ato zany contrat zany fa ho hitanareo ane ho any ilazako aminareo hoe tena zava-doza nge le tena raha ohatra zany tena manana fitiavan-tanindrazana reo mpiasan'ny orinasa Jirama reo matoa mitsangana zavatra tahaka an'ity fa raha ohatra zany ianao ka ataontsika hoe olona mba hoe afaka mamakana de ampahany kely fotsiny tsy hamatsika amin'ny azo fijaliana reo mpiasan'reo orinasa Jirama reo fa au contraire aza hiteny hoe tena mba andao hiara hitsangana daholo anohana an'reo mpiasan'ny orinasa Jirama reo satria zava-doza izay resaka izay ndasange aloha fa hojerevako resako aminareo le ny facturation et paiement any amin'ny andininy fahasivy zany ao anatin'izay à compter de la mise en service partielle de la capacité installée et jusqu'à la date d'exploitation commerciale enotsika tsara zany hoe le fandoavam-bola tsy akijanona zany à compter de la mise en service partielle de la capacité installée jusqu'à la date d'exploitation commerciale la Jirama paiera prorata io zany à Symbion des frais fixes pour chaque mois contractuel
au plus tard à la date d'échéance indiquée sur la facture correspondant à ce mois contractuel. À compter de la date d'exploitation commerciale, la Jirama paiera à Symbion la totalité des frais fixes pour chaque mois contractuel au plus tard à la date d'échéance indiquée sur la facture correspondant à ce mois contractuel. Akotrany hoe no mividy amin'ny orinasa Symbion Power le herinaratra vokariny zany a de mila mandoa ianao Jirama frais fixe amin'ny Symbion Power ihany koa. Gaga ianao mbentsona avy sao fa meko nitare marque le frais fixe. Ianao mametra pantanina inona daholo moa zany frais fixe zany fa de zay aloha no anatin'le frais fixe. Tsisy olona mahalala zany. Ny frais fixe en Bentsora 900 par mois zany. Par mois. Zay mihitsy. Frais fixes pour chaque mois contractuel au plus tard à la date d'échéance indiquée sur la facture correspondant à ce mois contractuel. Les frais fixes amin'io sakafo tsara masoky sofintsika 463 333 dollars américains. 463 000 zany ataontsika ohatrina zany ny dollara zany amin'izao tsika amin'ny teny zao ndraso 463 333 fois tsy haiko ny dollara amin'izao fotoana zao ngamba ataontsika hoe 12 000 ataontsika hoe 2400 ariary zany mamay io mbentsora 900 1 milliard 111 millions 999 200 ariary par mois. Jirama zany de mandohan'io zany hoe raha ataontsika amin'ny FMG mba hazava tsara amintsika 5 milliards 559 000 zany hoe efa ny amin'ny 5 milliards 600 millions de FMG par mois frais fixe fotsiny io allez savoir hoe inona le frais fixe io zany fa de misy frais fixe hoe misy 5 milliards fotsiny io hoe tsy maintsy aloha amin'ny Symbion inao nefa mividy le herinaratra vokarin'le Symbion vidiny zany so anao de mieritreritra hoe eny ka le vidiny ange non misy frais fixe de akoatra ny vidiny asa mbola mitohy le resaka moa aza tonono fa mandritra n'le test de mise en service zany le dingana voalohany io zany de ny Jirama de mandoa ihany koa frais variable io zany ho an'ny Symbion mandritra ny test zany de mandoa vola aminao Symbion zay vita zany ny test de mise en service ka mandeha izy de mandoa vola aminao zay frais fixe mandoa aminao zay vidin'le herinaratra midinao aminay mbola misy rehefa avy eo mbola pire lettre de crédit révocable ho hitantsika eo koa zany mbola aloha amin'ny Symbion Power koa zany vatry aza mitaitaintsika mbola misy autre tarif ozy y compris kohana fuel zany le entina manodina le mille mba amokarana le herinaratra. Jirama s'acquittera auprès de Symbion des frais intermédiaires, des frais additionnels et des coûts de fuel spécifiés à l'annexe 4. Vola doany zany itry tsika nge zany tena miasa tsika avoaka malagasy io zany de miasa tsara miasa mafy en toute docilité ozy mifilazana vahiny mangina fotsiny tsika de miasa mafy amelomana ny Symbion Power zay nge raha tsorina le izy volany zany asaina alohan'ny orinasa Jirama am'le Symbion Power zany de ty le teneniko teo monnaie de paiement et nous tsara nge le clause samihafa ato anaty le monnaie de paiement chaque facture sera libellée en dollars et en arrière, étant entendu que le montant en arrière indiqué sur chaque facture sera calculé en établissant la moyenne du taux de change publié par la BFV, Société Générale, ou tout autre banque commerciale acceptable par Symbion. Rehefa tsy kely Symbion io zany de tsy mety aminay ty taux anareo ty de tsy mety io fa zay taux mapety zany hoe le sandam-bola mapetiny Symbion zany no atao amin'ny mois de facturation io. Et nous tsara. S'il s'avérait que ce taux de change n'était pas disponible, Symbion sera en droit d'utiliser un taux de change de remplacement reflétant de l'avis de Symbion. Araky ny heviny zany izy zany mamaritra ny zay titiny io hoe ty notra metimety aminay ty taux de change ty le taux de change réel de Symbion. Araky ny hevitry Symbion raha ohatra zany ka hoe tsy fantatra mazava zany io taux de change io raha ohatra hoe tsy disponible le taux de change zany amin'ny fotoana ilana azy de anjaran'ny Symbion ny mamaritra ny taux de change io zay raha tsorina ka raha ohatra zany ozy izy tsika hoe bon 10 000 ny $100 ohatra fa ozy ny Symbion non
12 000 ny $100 fa zay mihevitray Symbion de la vie de Symbion zay ny mety aminay zay ny taux de change réel anay Symbion power de atao an'izay le izy metrehtsika amin'izany ange zany ve tsy fanjanahana mivantana mbola tohizana. La facture sera réglée par la Jirama en arrière sous réserve des ajustements calculés conformément aux dispositions suivantes de cette clause 9.4 le monnaie de paiement io zany hoe ataontsika tsara zany le izy mbintsora 900 misy ajustement zay le teneniko teo mety misy elanelany zany ohatra ny taux de change hitantsika fanjakana malagasy ohatra 10 000 francs ny dollar américaine fa zareo mahita hoe 12 000 vao mahazo dollar anankiray de asina ajustement zany io amboarina zany le santany mba hapiety any Symbion zay raha tsorina mba hapiety any Symbion mbola fakiko. L'écart entre le taux de change réel correspondant et le taux de change réel réalisé par Symbion en tenant compte du taux réel utilisé de tous les frais, charges et retenues connexes par rapport à tout montant correspondant équivalent en arrière sera calculé par Symbion. Symbion koa manao any kajikajy e sonao de mieritreritra hoe ny Jirama e rehefa miteny zany Symbion hoe zao ny total ny vola alohanareo de tsy afaka hiteny mihitsy le Jirama zany fa manino zao aka zao ny taux de change nataonay zay ny taux de change réel misy ekara ohatran'izao na misy ela de zay mipayenareo tena mangoritsina ianao e mangoritsina mihitsy ianao anatin'izany trangan-javatra izany azonge toizatsika ihany le fanazavana mbintsora 900 lettre de crédit à la Jirama io ny tena mila anapaka lanan-drahany zay mbola vahoaka malagasy ka tianyity firenena ity lettre de crédit de la Jirama 9.7 io paragraphe io zany dia clause moa zany marimarina kokoa e de 9.7.1 am'izay vakitsika le soratra mialatsiny aloha fa hovakiko aminareo amin'ny teny vahiny de azavaiko tsotsotra amin'ny teny malagasy am'izay zany le izy rehefa aveo au plus tard 30 jours après la date effective anasoniavana an'le fifanarahany io zany la Jirama fournira à Symbion une lettre de crédit irrévocable zany raha tsoroko mazava aminareo de vola zay zany ohatrany hoe manome taratasym-bola zany e manome taratasym-bola ho antoka zany any Symbion na ny Jirama izy amin'io nitrandraka an'le izy ny tokony ame antoka amintsika fa ho vokariny tokoa le solika le herinaratra de tsika indray ny manome antoka azy lettre de crédit révocable couvrant tous les renouvellements et avenants éventuels confirmés par la banque de Symbion rehefa tsy metimety amin'ny Symbion izy zany de tsy azo atao e ary ny banque ny Symbion ny taux de change ny Symbion ny rehetrarehetra de ny Symbion daholo miresaka sy mitafy eo fa ianao zany de manaiky fotsiny. La lettre de crédit de la Jirama est établie sur le modèle de l'annexe 8 émise par un établissement de crédit réputé pour un montant en dollars égal à 4 mois du montant cumulé 4 mois hein et ça 4 mois zany io montant en accumulé na frais fixes frais variables OM coût de fuel TVA mianga am'izay le 40 mégawatts ny faritana izay étant entendu que les coûts du fuel pour les besoins de cette clause seront notifiés par Symbion à la Jirama de temps à autre en fonction de l'évolution du coût du fuel zany raha zao zany tsoroko aminareo fanazavana azy mba ho azontsika tsara zany hoe ndao iresaka taremarika isika raha io contrat io zany resahana de manao an'le lettre de crédit révocable zany ny orinasa Jirama atolotra an'le Symbion power de raha zay le filazany zay de hoe eo amin'ny 4 mois eo zany zay le niteneniny ato 4 mois ny montant cumulé an'le frais fixe zany atambatra daholo zany le vola tokony alohan'ny orinasa Jirama ao anatin'ny ray volana de ampitombona efa-bolana iny kajina miaingy am'le 40 mégawatts de zay rehetrarehetra zay mila omena melohan'lay Symbion power 30 jours au plus tard après la date effective vao mipetraka zany ny contrat karazana avance zany ka tsy hainao hoe avance na inona le izy e fa enina ndao ataontsika karazana avance zany hoe 3 andro après la date effective de zao ara le azahoantsika zany ohatrinina noany io satria resako fotsiny ohatran'izao manko hoe montant cumulé ana frais fixe frais variable akohana fuel TVA sy ny sisy de resako tsotsotra ohatran'izao fotsiny zany le izy fa meko taremarika kelikely anareo ny fuel
lan'io centrale io isan'andro de eo amin'ny 240 mètre cube eo 240 mètre cube zany hoe ampitombotsika 3 andro zany satria volana anankiray de ampitombotsika n'le 4 mois izay tadiaviny le Symbion Power ao anatin'io lettre de crédit révocable io de manome zany 28 800 mètre cube ny famokarana an'le 28 800 mètre cube zany izay raha ohatra ka ataotsika amin'ny litatra zany de eo amin'ny 28 800 millilitres eo zay zany no ilaina famokarana an'izay zany no itakiny an'izay zay zany no ataotsika kajy anomezana amaritana le ohatrinina le vola ao anatin'le lettre de crédit révocable omena an'le Symbion io mbola fil fotsiny zay mbola le solika azy fa de ampitombotsika zay ataotsika hoe ray litatra zany eo amin'ny 2000 ariary eo zany hoe farafakeliny zany 28 800 millilitres ampitomboinao 2000 ariary no mena valeur an'izay lettre de crédit révocable izay zany hoe sokafana tsara ny sofina zany 57 milliards 600 millions d'ariary 57 milliards 600 millions d'ariary ny vola omena ny Symbion Power 3 andro ao aorianan'ny fanasoniavana le contrat 57 milliards 600 millions d'ariary tompoko rasonge ataotsika ndao ataotsika FMG zany safady tompoko ataotsika FMG 57 milliards marina mafana 10 000 kotera omby an'izany 57 milliards voilà de ampitombo 57 milliards ataotsika 58 milliards zany e 58 milliards satria 57 milliards non tasalefa zafady tompoko mbola farafakely ndrindresatsika 58 milliards zany zay le izy a de ampitomboko 10 zava-tosatsiroma 290 milliards de FMG 300 milliards de FMG zany omenao fotsiny an'lay Symbion Power 3 andro ao arinana ny date effective anaovana ny contrat de ozy amitsika hoe so de mba tokony azo eritreretana ny fanamboarana an'le mille anakefatra fotsiny raha izany taremarika samihafa mivoaka izany zany zavatra resako anareo zany a de mariako tsara fa tsy misy ataotsika vola omena fotsiny zany fa rehefa aveo zany mandeha ny facture de mipaye ny Jirama tsy maintsy mipaye an'izay vokariny Symbion Power ny orinasa Jirama tsy maintsy fa tsy hoe kory hoe afaka miteny hoe tena mba lafo loatra fa mba hainao hoe raha vao tsy mipaye zany ianao a voasaziny ty article ity ary io article le contrat io ary io fifanarahana io rehefa raha misy ny 10 ambiny 900 ka hoe manao règlement l'amiable zany raha sanatria tsy vita ny règlement l'amiable de ny conseil d'arbitrage any Paris irery any no afaka mandamina an'io tribunalinao malagasy kely ery zany volaboritra tsy miteny mihitsiny fa ny afaka miteny ao anatiny zany tompoko dia ny tribunaly any ivelany any zay mapetipety any zareo zany no atao e de ozy zany tsika malagasy ao ary ndao tsika nao avinareo aty ka hoe miantso investisseur hono zany tsika ka miantso mpampiasa vola zany tsika avinareo aty inona reny tianareo menay anareo dolo fe ty Madagasikara ray voly ty ohatra zany an'le izy ao fa de ohatrany hoe de tena io reny Jirama de zay tianareo atao e ala merci zany hoe manaraka tsy maintsy manaiky ny Symbion Power zany Jirama anomboka amin'ny fotoana zay anaovana n'io date effective an'le exploitation commerciale io anamelohany zay azy satria vao mandeha le test de mise en service de efa mipelle anao pelle ozy ny fitenin'ny tanora de efa mandoa ianao zany vao mandeha ny test vao mandeha fotsiny ny fifanarana de efa iny aloha ny lettre de crédit irrévocable anao irrévocable zany tsy azo idivirana tsy azo ivalozana any iny zany de any 57 milliards 600 millions d'ariary zay le ohatra teneniko zany ao anatiny zay resaka ambarako izay zany hoe tena mametra pantanina zany anao anatin'le izy hoe fa ahoana loatra le retsy a inona zany de tena mahatonga atsika nefany a le vidina
fikojakojana tao an'le centrale anakefatra ireo raha Jirama ihany manao tsy mandany 500 millions d'ariary 500 millions d'ariary fa tsy 500 milliards d'ariary fa ahitsiko le ohatrany hoe laza vola be manko le 500 milliards d'ariary fa 500 millions d'ariary le izy zany hoe 2 milliards 500 millions de FMG na le ambin'le 600 millions amin'le 57 milliards 600 millions fotsiny ary dia efa havitana an'ilay fanamboarana n'le groupe anakefatra fa maninona tsy amboarina le groupe anakefatra tompoko fa aleo mandoha vola be tsy toko tsy forohana ny vahoaka malagasy no ampianjadiana zoga amin'izany zay nge zany le mifantaniana tokony apetraka ary maninona ary zany tsy mivaliany erajaona ary mampianana fa lazainy hoe subvention be resahan'ny fa omena ny mpiasan'ny onasa Jirama io mba te hametraka fantaniana mbenjorana avison anatin'le izy hoe io subvention be io ve moa zany dia tsy mba afaka nanambinana kely aoakana kely 500 millions d'ariary anamboarana an'le groupe anamboarana an'le centrale eny a Mandroseza mamokatra an'le 400 mégawatt io 40 mégawatt io azafady tsy mahita mihitsy zay 500 millions d'ariary kely ene zany tsisy dika ene zany amina fitantanandrara-panjakany raha ray apadimy ny etranao araka ny tenen'ny filohan'ny repoblika ny subvention menan Jirama dia ohatra ny adalana izy zany tsika ambinitsoana avison tsy fahaiza mitantana nge zany aleonao mandany vola be tsy toko tsy foroana mametsetsina an'le orinasa Jirama ary ianao tsy mahalala hoe ino no tsetsiny io aleonao mandany vola be amin'izany toy zay iantoka 500 millions d'ariary dia vita le groupe vita le centrale eny andohany Mandroseza vita le inona moa dia mandeha le herinaratra mandeha le famokarana herinaratra ary mbola mba eo am-pelantanany Jirama mbola mba azo atao hoe reharehan'ilay le firenena malagasy le orinasa Jirama rehefa mba miodana ka mba ny Jirama ny mahavita mampiodana fa inona loatra ariny dia tsy maintsy ny azakazana tamin'ity Symbion power ety ary tia ny tena zava-doza eo amin'izay tsika le manomboka mametra pantaniana ma olom-pirenenantsika ma mpanao fanadiadianatsika fa maninona kay tompoko ary ny tsy nasiana appel d'offre ilay Symbion power fa maninona ny tany ambadimbadika tany dia ty misy Symbion power mipotra en cedou de nulle part zany iny ny Symbion power ty zany ny andeha tantana an'le centrale thermique ary dia omena vola be tsy toko sy foroana arak'izay nyresako anareo toy zay isam-bolana ane le 463 000 dollars tompoko so dia mieritreritra isika hoe indre mandeha le izy dia samy miala fa isam-bolana dia misy an'io frais fixe io akoatra ny frais variable izay tsy maintsy omena isam-bolana ihany koa akoatra ny TVA akoatra ny vidiny andohavanao an'ilay herinaratra vidinao tsy maintsy vidinao avy any amin'le Symbion power na le 463 000 fotsiny izy nataontsika teo ny kajy dia efa vola be ahafahanao mbinitsoana avison miantoka zany hoe manino moa zany manome vola zany 463 333 ampitombotsika ataontsika 12 000 zany ny dollar 5 milliards 559 millions zany hoe 5 milliards 600 millions d'ariary de FMG nefa ny mandoha an'le groupe zany atsasaka io mamboatra an'le groupe zany raha andany vola ianao dia atsasaka izay vola frais fixe alohanao isam-bolana volana ray monja zany mbinitsoana avison dia efa omenao an'le Symbion power nefa avitanao mamboatra an'le centrale ho an'ilay orinasa Jirama ray manontolo 40 mégawatt eo amin'izay ianao zany dia mbola misy masamy teny ve mety le Symbion power dia mbola misy masamy teny ve hoe aleo ihany omena an'le amerikanina amin'izany taremarika teneniko atsika izany so dia mba tsy rariny kosa so dia mba vaindralahy tsy marariny atsika ary nefa ny raha voamboatra ilay groupe anakefatra milamina nge tsy misy délestage nge mbinitsoana avison tsy misy ny délestage zany hoe le mampimemena atsika isan'andro amin'ny délestage io zany raha le turbo fotsiny soloana amin'le groupe anakiray ka le groupe anankitelo atao an'izay maintenance périodique izay soloana ny circuit amboarina sy ny sisa tsy andaninao vola be akory fa 500 millions d'ariary mahavita azy miaraka amin'le projet efa ao amin'ny banque mondiale nge le projet na 24 000 heures na visite izany hoe fa vonona zany le banque mondiale nanamboatra azy amatsy volany le projet na visite io dia le visite io zany dia jerevanao daholo inona daholo ny lesoka inona ny olana ny circuit ve turbo XYZ dia azonao amboarina zany ve mbinitsoana avison dia atakalotsika aleontsika manome vola be tsy toko sy foroana izay aza donoina marina ny tenao teo babeny ny vahoaka malagasy mpanjifa
tena tsy haiko hoe manahoana moa zany ny fieritreretan'le mpitondra atsika mitondra fanjakana ve ny mpitondra de tsy mbola ho taitra am'izany ihany fa tsika vaotsika mety zany alao ihany ho an'ny Symbion power fa io mba amerikanne de raha pitso indray ary omeo andry zareo arabo indray ny nerma de afaka pitso omeo andry zareo tsy fantatro frantsay indray ny orinasa hafa de omeo andry zareo daholo ary raha izany raha ohatra ka eken'ny saitsika vahoaka malagasy zany io omena orinasa amerikanina ny orinasa Jirama zay zao ange ny tena mampalahelo amin'ny mpiasa ny orinasa Jirama nge mitsoana son de ity zakany zareo tsara nge ary manana ny fahaizana mikasika an'izany ny mpiasa ny orinasa Jirama zakany tsara zany manamboatra sy manao entretien périodique an'io centrale famokarana herinaratra ny Amandro Seza io de atao inona fotsiny zany le mpiasa ny orinasa Jirama hitan'andro de lalao karatra sy anao domy fa satria atray vola be nefa omena andrereo rehefa misy nefa ny alohan'le test de mise en service ny sisy mbola etoan'ny orinasa Jirama ny fanamboarana sy ny pitsopitsony samihafa alohany zany hoe enao zany enao Symbion power zany de omeko zavatra raitra de raitra omeko zavatra efa tena lafatra enao vita kalamina tsara voamboatra tsara mandritra le test de mise en service za daholo miantoka ny solika ampiodinantsika azy ny kojakoja rehetra ahafahanao manana milina tsara tareo pelatananao amikaranao an'le herinaratra amidinao amiko indray tsy fantako any logika an'izany mpinotsoranay soa tena tsy azoko mihitsy hoe mba azo mba takatry le fitondram-panjakana ve ny maharidicule an'izany zavatra ataony zany fa le ridicule moa mba eo ihany fa tena mamono an'le firenena nge de dirigeant responsable ve tompoko manao an'izany tompoko nandraikitra manana ny maizy azy ve tompoko afaka misaina sy mandinika ny tena hoavin'le firenena ary miasa ho an'izay masoan'le firenena ny manao an'izany de atao anjambany fotsiny de mamaly anavina andriamatoa Rajonary Mampianina miteny hoe efa ao anatin'le fitadiavana ny vahaolantsika zany hoe raha tsoriny zay resaka resahany zay de hoe tsy maintsy atao zany le contrat am'le Symbion power efa vita sonina le izy vita sonina izy vita sonina fefa ny validena atao anatin'ny conseil des ministres mihitsiny atao nge zany le izy sao tsika miteny zao ne zany de devant le fait accompli io ny vahoaka malagasy rehetra naninona ary tsy mba nasiana appel d'offre de mba zay moramora ohatra ary zany nge règle tena ataontsika hoe be abahany zany fitantanana raha-mpanjakana zany fanarahan-dalàna farafakeliny zany hoe élémentaire ozytsika zany hoe manao appel d'offre ianao aloha ary efa nisy raha tamin'ny fotoan'andro ny saka hitantana an'io centrale io nanao appel à manifestation d'intérêt ny Jirama tamin'izany fotoana zany tsy tao anatiny akory nge Symbion power io zany hoe farafaratsiny ary zany mba nisy kely efa dingana natao hoe appel à manifestation d'intérêt de mba farafaratsiny le orinasa mba se manifester na mipotra tamin'izany no mba nijerevana hoe izany mba metimety avantageux an'le orinasa Jirama fa mbola orinasa tsy hitanao mipotra avay zany Symbion power zany nomena an'le izy tsy nisy appel d'offre fa angamo any Rajonary Mampianina rery le Madagasikara anazy angamo ny orinasa raha anazy ny orinasa Jirama de zay tiako anaovana an'io fa za tsy mila mampafantatra ny vahoaka malagasy fa matoa anao mpitondra matoa anao orinasa mpanjakana ny resahana le Jirama de tena manana adidy mihitsy anao devoir zany obligation tsy hoe angatahany anao na hoe ndry mba atao vrai iangaviana fa tsy maintsy ataonao zany zay mampitondra anao zany de tsy maintsy mampafantatra ny vahoaka malagasy ary vahoaka malagasy anao antia ary maninona raha mba natolotra teny amin'ny anteminera-pirenena le izy hodiniany anteminera hoe mba misy tombonao atsika malagasy ve le retsy ty tsia ary maninona raha ohatra ka mba hoe ny fampiarana mpiasa ny orinasa Jirama efa mipotra nge ny contrat efa mivaraontsana ny mpiasa zay vao hoe way fa nisinina lasa ny Symbion power hoy le centrale ndao daholo zay zany azitsika rehetra de mba asaina manaiky miasa zany le Jirama manaiky fotsiny zany nareo de mindre zany loha de miasa fotsiny zany docilement ho an'le orinasa vahiniko tsy fanjanahana ve zany inona tsy mahafanjanahana zany de rehefa mamaky-batsilana zany le mpiasa ny orinasa Jirama de avy am'izay ny fanaratsiana isan-karazana de lazaina fa hoe misy ambadika politika io satria amin'ny fotoana amin'ny politika tsy de milamina zany no anaovan'ny Jirama antolona ka rovina izy voanao an'le tolona amin'ny volana desambra nefa ny contrat fa voasony nefa vanim-potoana politika koa no nanaovany an'le izy zay indrindra nataony maisama sahirakirana tany nataony nitodika azy varim-parina tany amin'ny resaka fifidianana ny olona de nandeha le Symbion power mandengy le Symbion power ao anatin'ny vanim-potoana ikirakirana amin'ny fifidianana de any reo mandinidinika asa mieritrehitra tamin'ny herinandro nge na tamin'ny herinandro talohany zay tamin'ny tababolana no mipotra an-gazetiny hoe tia nitatitry ny conseil des ministres
tatitra ny conseil des ministres de tsotra hoe efa nekena izay fifanarahana contrat de concession zay de inona zany ny ilaina an'io anty-amin'ny era-pirenena io inona zany ny ilaina mpiasan'io anasa Jirama tsy mba nisy consultation na kely ala dorororo dolo zany ny vahoaka malagasy rehetra fa hera-Jeannot Ramampianina ny tompon'le firenena anazy izy zany ingeny nanakianana ny Marc Ravalomanana tamin'ny fotoan'andro ny PDG any Madagasikara société anonyme mihitsy zay tiany atao satria tamin'izany koa le la meilleure international orinasa allemande io natezitra mafy ny mpiasan'io anasa Jirama na tonga ary zareo nitokona ihany koa de tsy nampahafantarina ny mpiasa hoe omena contrat de gestion any la meilleure international ane ty orinasa ity fa efa misy le izy vao nampahafantarina ny mpiasa de nitokana ny mpiasa de naivavy Marc Ravalomanana tamin'izay fotoana zay lo io tokony eo izy tonga de tapahana ny karama zay ny zavatra ny atao jadona ohatran'izany zany ty raharaha ty de io koa hera-Jeannot Ramampianina zany fa abonne école mianatra ny Marc Ravalomanana de atao jadona ohatran'izany koa zany ty hoe manaiky nareo tsara tsy manaiky nareo tsara ary mpiasan'io anasa Jirama fa Symbion power ndray de tsy maintsy mandeha ary zay ndray de tsy maintsy andoha vola be any amin'ny Symbion power fa inona ny eo ambadika zay inona zany misy commission skopakisasana ndray zany eo ambadika eo apetratsika izay baraingo zay fa zava-doza ny mieritreritra n'izany taremarika samihafa avoakako aminareo zany ampahan'le clause fotsiny efa mbola hoentiko aminareo satria 520 page ho a le clause ary ao anatin'ny 520 page io de isaky ny article ou presque araka ny fomba fiteny vola dolo zay vola omenan'le Symbion fa sao de hoe vola omenan'ny Jirama mba misy vola omenan'ny Jirama de raha misy dédommagement de $5,000 ohatran'izany zany ny ao anatin'ny contrat io e fa rehefa le an'ny Symbion vola be mikararana rangaty zay mipotra ray de dray vola be tsy toko tsy firohana daholo zay mipotra ray de vola be tsy toko tsy firohana daholo zay ny zava-misy ao anatin'io resaka contrat ny Symbion power sy ny orinasa malagasy Jirama io de zao ny any fantaniko tiako apetraka hoe mba fantatry hera-Jeannot Ramampianina amin'ny antsipriany ary ve eo 520 page contrat io fantatry ny ministre ny angovo amin'ny antsipriany ary ve io contrat io fantatry mpitantana ny orinasa Jirama amin'ny antsipriany ary ve io zava ho azy mbinjoana evison fa tsy maintsy fantany ianao ve de anao soni zavatra goavana be zany anao soni an'izany ivalide an'izany amin'ny conseil des ministres raha tsy fantatra ao de zao ny any tiako teny reo ministre rehetra ao anatin'ny gouvernementa zany de lasa complice lasa piraitsy-kombakomba daholo zany amin'ny fivarotana tanyrazana be vata izay atao io amin'io contrat ny Symbion power io ao amin'ny zange meko ohatra kely anankiray ianao mbintsona evison mbola ao amin'le teboka fahasivy ihany zany amin'ty le resaka lettre de crédit ty ihany la Jirama ao amin'ny teboka sivy 975 zany zay zany ny filazana azy zany hoe ina moa zany alinea kely maromaro zany alinea maromaro betsabetsaka zany de io manko le hoe raha ohatra ka zany ka afaka manao zany ny lettre de crédit ny Jirama zany amin'izay fotoana izay ao anatin'io fanazavana ny teneniko io zany le hoe satria manko tamin'ny voalohany zany le lettre de crédit an'le Jirama zany fa io le niteneniko teo hoe rehefa tato arindrina kely zany hoe tony banque centrale mihitsy zany ny fanjakana malagasy mihitsy ony no anao an'izay lettre de crédit révocable izay lettre de crédit de la Jirama fa hoy izy mbintsona evison amin'le point 975 la Jirama sera responsable pour tous les coûts associés avec la lettre de crédit de la Jirama zany hoe raha mbola misy vola zany ateraka io lettre de crédit io zay rehetrarehetra koa zany ateraka amin'ny fikarakarana le lettre de crédit io manodidina an'io rehetra de ny Jirama daholo mipaye azy karaha tsonina nge zany de hoe bon avia tiry Symbion power fa zay vola rehetra fikarinay ato anatin'ity orinasa Jirama ty de amenay anareo daholo izy amin'io zany inona zany mba investissement le orinasa Symbion power tsy misy ane zany mitantana fotsiny ane zany izy an'le centrale de mivarotra any amin'ny Jirama fa ny fanamboarana sy ny kojakoja rehetra ampandeha an'io centrale io de mbola ny Jirama miantoka azy alohan'ny ampandehanana azy zany hoe le test de mise en service ndresantsika nefa zavatra mandeha raitra zany no atolotra zany hoe fa azo antoka zany fa tsy misy coût supplémentaire ho an'le Jirama intsony ho an'le Symbion power intsony de ninona moa zany ny tena masokarenany rehefa aveo vidina fiolona-piodinana an'le centrale nge zany sisa ny tena masokarenany fa melohan'le
date d'exploitation commerciale tsy dia mbola ny Jirama miantoka ny vidina fiolona sy ny vidiny combustible isan-karazany ampiodinana ny centrale io dia zany le teneniko antsika hoe dia manaiky an'izany zany trangan-javatra izany sika satria ka zany ara no iziko io na tiana na tsy tiana zany mety ianao manaiky tsy mety ianao tsy maintsy manaiky tiakamo tsy tiakamo zany ny tianao atao mikasika an'izay resaka orinasa Jirama zay dia za zany a te hametra-panontaniana amintsika rehetra indray amin'izao fotoana izao zay zany ny orinasa Jirama lafo amin'ny vahiny zany raha tsorona ny tena nisan'ny ain-dehibe an'le orinasa Jirama mahatonga an'ireo mpiasa ireo mihetsika ny ary Madagasikara fantatsika amin'izao fotoana izao fa dia mbola io lafo amin'ny vahiny amin'ny endriny ankolaka io amin'ny alalan'le annexe be mbola ny frantsay ny tena manana ny fitantanana feno ny ADMA ihany koa ny aéroport de Madagasikara ihany koa dia nalafo tamin'ny vahiny namidy tamin'ny vahiny fitantanana azy dia io efa ny rahantsika rehetra na eno lasa ny aéroport de Paris ADP dia tsy miteny tsika malagasy dia ozy ihany tsika malagasy alao zany satria le délestage mamely be alao zany satria zay koa leo an'le délestage dia aleo koa zany satria ratsy ny service ny ary Madagasikara aleo dia atao amin'ny vahiny ihany dia aleo zany koa satria tsy aninona hono le ADMA dia aleo mena ny vahiny sika malagasy mihitsy ny manaiky ny fivarotana ny titandrazantsika ty hoan'ny vahiny nanao santatra ambavarany le fanjakana tamin'ny ADMA hoy teo aloha manahoana mifetsika ry zareo malagasy mba menimenina mpiasa fa tratra ny fandrahonana tratra ny mise à pied misy mpiasa mbola mise à pied nge amin'io ADMA io satria mba nanohitra an'izany fa tsy nisy mba fanohanana va mitsika vahoaka malagasy lay tena tompony rery tao ny ADMA dia mipetraka izy dia nanginako ina moa ny azonao tao fa dia manjanaka mbola kely ozy mbola kely ny zanaka ozy ny fitenenana fa dia manjanaka tsy maintsy velomina dia nangina ny mpiasa sy ny syndicaliste teo anivon'ny ADMA na dia maharary azy aza ny varotana n'le ADMA tamin'ny aéroport de Paris na ny ADP dia mbola nandeha ihany zay tabataba indray mpiasa ny orinasa Air Madagasikara hoe ino ny ty zavatra famitehany ty tena tsy mazava nge ty raharaha ty ahoana fa io annexe be nge mamotika an'le compagnie Air Madagasikara dia nitazatazana ihany raha malagasy fa navelan'ny ady rery teo ny mpiasan'ny orinasa Air Madagasikara le syndicaliste hafa mba niaraka ny fandray hoe ndahoara ifandray tanana dia ifampitantana satria le syndicaliste hafa mba mahatsiaro ihany koa tahaka ny Jirama mahatsiaro hoe nenay ty koa nge ho zava-dozy ny ADMA ihany koa mba mahatsiaro hoe nenay io nefa zava-dozy dia mba nitambatra tao dia mba niaraka nentana le syndicaliste zay ny zavatra ny trano fa ozy izy ihany le fitondram-panjangana hoe esi le vahoaka malagasy tompony aza tsy mihetsika fa mbola ho atohizantsika ihany tohizany tamin'ny Jirama ndray dia io ndray dia lafo le Jirama lafo anaty farangisosina zany satria nomena n'le Symbion power zany ilay centrale fitrandrana le centrale dia tsika centrale amokarana herinandro dia tsika tsy maintsy mividy dia mbola eo ihany le vahoaka malagasy fa le mpiasan'ny Jirama mitokana indray aza nomenitsiny eka zay délestage foanako tsy aleo omena amin'ny vazahany ko nareo zao ko aiza koa nareo ny afaka manapanapaka jiro fotsiny any amin'ny ministera sy ny sisany zany nge le malagasy tsy fantatro mihitsy hoe inona ny ao anatin'le fisainatsika fa tsy azoko mihitsy koa hoe ahoana ny raha ohatra ka olona tena mba afaka mandinga ianao ahoana ny ahafahanao mametsiny andreo mpiasan'ny orinasa Jirama raha mitsangana ireo amin'izao fotoana izao teo aloha raha tsy mazava ozy dia zao dia mbola omena vahiny indray le contrat teo aloha raha be dia be mihitsy tsy mazava amin'ireo prestataire sy ireo fournisseur privé any Jirama reo ary io azy efa mampimenimena hoe le famokarana amin'ny alalan'ny gazoaly ty ne manahirana be io nge ny tena mampandany vola be fa manina raha mivadika amin'ny ohatran'izao mivadika amin'ny angovo ohatran'izao mivadika amin'ny angovo ohatran'izao io ihany neo aza tsy mazava ozy ny mpiasa ary tsy ekenay ho ny mpiasa ny contrat vaovao amina orinasa vaovao rehefa tsy mazava ny teo aloha fa ny teo aza tsy mazava asisika indray ny Symbion power mbola eo ihany raha malagasy mbola midorororo ihany matoritory eo ihany anaterako ena zay le vahoaka malagasy ao anatin'ny heritaona sy tapany zay resako anareo zay lafo zany ty lafo ty lafo ty lafo amin'ny vahiny ty ka ao anatin'ny 5 taona ve zany le re tsy hisy tany ho an'ny malagasy tsony hisy zavatra ho an'ny malagasy hiangana tsony
raha ho anatina heritaona sy tapany azy nitondrany ty fitondram-panjakana ity lasa daholo ny zavatra tena goavany nefa tsisy vokany nefa ny tsisy vokany raha mba hoe iny fa nyroborobe angena hoe iny fa lasa nanakarena tamiko tsika vaoka malagasy tsy naninny hoe anatina heritaona sy tapany dia navita exploit mihitsy ny fitondrana ankehitriny niakatra ny fahefa mividiny vaoka malagasy voafeny inflation na mba nidina tsy deux chiffres intsony ny inflation fa mba tena tany amin'ny 5% tany ny inflation taux de croissance tany amin'ny deux chiffres raha mba zany ange dia hoe au moins navita zavatra izy mba niezaka izy mba tsapany anatin'ny tokantrano sy mivilaniny tsirairay avy any zany ezaka rehetra natao zany lafy ihany ny arenanao ny fanananao sy ny taninao vahoaka malagasy ohatra ny domaine nietsika ihany koa mbola fivarotana tany amin'ny vaina nge natonga ny domaine nietsika hoe olo iretsy maninona ny investisseur no omena tany fa tsika malagasy tsy omena tany ny vahiny foana zany ny asaina manjaka zaka eto dia mbola tsy nietsika ihany le malagasy mbola nametsiny indray hoe zay tsy afaka manao raha eo anivon'ny domaine zany ngitsika malagasy asatra amin'ny oviana no tonga saina asatra amin'ny oviana vao ahatsapa hoe ho lafa dolany eo anaty mandro tonga 2018 ny hoe rehefa tonga n'izay ny 2018 manao inventaire de hoe inona sisany amin'ny malagasy ny trano ipetrahanao sisany inao fa zay an'ny fanjakana reo tohatra ny efa melafo tsy kelikely dolo rehefa tsy alafo amin'ny karana dia alafo amin'ny vahiny dia ny goavana be rehetra moa zany dia alafo amin'ny zareo manan-karembe dia inona ny eo ambadika zany naninona raha nadio sy mangarahara le contrat tamin'ny Symbion Power ny tsy nampahafantarina na be sy ny maromeloa dia natao tenerana raha natao tenerana ange le izy ohatra ny fomba fiteny ihany hoe tsisy masika tahaka ny sakay moa izy iny mety azo novanatra amin'ny contrat azo novanatra amin'ny contrat azonao ny fanarana ty tsy mety amintsika indray mato président fa aloha ty mba isorina fa tena ty kosa maty tsika raha ty clause-na resaka taux de change ty fotsiny ara dia aloha mba isorina atao amin'izay taux de change amin'ny banque centrale tsika ohatra ary lizy mandritra ny 20 taona 20 taona 5 taona aza tamin'izany nampitsangam-bolony voaka malagasy tamin'ny la meilleure internationale maika moa fa 20 taona izany hoe efa antitra daholo ny zanakitsika zany andovan'le américaine république efatra mifandimby zany république efatra tsy république fa mandat telo mifandimby efatra satria 5 ans zany 5 fois 4 zany mandat nampitondra efatra le mpitondra amin'izao fotoana zao ange maximum de mandat ny azony atao hoe fa babeny an'izany zava-doza taony zany ny taranaka fara-mandimby aoriny manina raha natao 5 taona io zavatra io dia zao ary raha ohatra zany remise en cause raha pitso afaka pitso zavatra io dia efa no feheziny le Symbion Power tsara mba tsy hafahana miala amin'izay fifanarahana izay io contrat io na ny hoe résiliation avant terme zany dia efa nataony amin'izay mampety azy tsara ny vola ho alohany iny zany hoe tena gedzainy ianao zany tsy ho tafavoaky zay raha tsorina le izy malahelo ianao tofoka ianao ontsa ny fonao hoe zavatra tokony azo vahana nge tsika zany tsy resaka kory amin'ny hoe amin'ny problème nge ary mbola hitoetra zany resaka izany dia ity zavatra goavana be manko tianakaraha ity fa oka ho teniniko anareo ihany koa dia nyzao tsika amin'ny teny zao ny olana ihany koa zany mbinitsohana evson dia ity voalohany aloha zany efa manao an'le hoe vente à perte ny eo anasa Jirama zany hoe amin'ny facturanao iny zany dia iny vidy ividiananao amin'ny facturanao 205 ariary ny kilowattheure iny zany efa mora be iny tsotra n'le anjifany le orinasa Jirama an'le herinaratra izay izy zany mividy any amin'ny 10 ariary 500 ariary ohatra eo anelanelany arivo ka hatramin'ny 500 ariary ny kilowattheure zay ividianany Jirama sa rehefa mivarotra aminao mpanjifa izy dia 205 ariary zay moa le mahatonga le misy subvention zay le nazavainy era-jeannot mampiana zany hoe inona le subvention na 312 ariary moa zany amin'ny deuxième tranche amin'ny tarifa 16 ohatra zany hoe le hitanao any anatin'ny facturanao reny zany dia zay le hoe manao vente à perte fa ny tena zava-doza ambonin'izay mbinitsorana evson dia ity ao anatiny vokatra ohatra zany hoe ianao zany mamokatra le Symbion Power zany zao ohatra mamokatra herinaratra amin'ny vokatra izay vokariny Symbion Power io dia misy zany perte technique io le niteny raha tadidinao dia ny DG any Jirama ny DG any trésor andriamatory landorobmanana namakim-pantsilana an'io hoe grave be nge ozy eo anatin'ny orinasa Jirama fa le fournisseur nge ozy misy perte de production zany perte technique ny filazana azy zany eo amin'ny 3
ka hatramin'ny 5 isanjato eo de tretrika tsara zany ny norme nefa ekeniny sehatra raisam-pirenena tahaka an'io anao amin'ny EDF zao perte technique 5 ka hatramin'ny 7.5 isanjato monja ny ekeniny banque centrale banque mondiale na ny banque raisam-pirenena de eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 5 isanjato eo izay perte technique izy ny atsika eto Madagasikara ny perte technique de 3 ka hatramin'ny 3 isanjato kanefa io 3 ka hatramin'ny 3 isanjato io alohan'ny Jirama voly tsy le fournisseur ny mandohany io perte technique de anao fournisseur tsy ny Symbion Power zany ny pays anao an'io perte technique io fa ianao Jirama zany hoe 3 ka hatramin'ny 3 isanjato zany aloha vola nefa very fotsiny de zao ndray ny Jirama tsy maintsy miantoka ny perte technique io fa tsy ny fournisseur araka ny teneniko teo zany hoe ny azonao amidy any amin'ny mpanjifa zany de eo anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 7 isanjato ihany satria misy an'le perte technique 3 isanjato zay zany no amidinao any amin'ny mpanjifa ny ampahany amin'io nefany tsika mahalala tsara mazava ho azy zany tsy mbola facturena na ihany koa hoe facturena fa any amin'ny 10 isanjato anoany 5 zany hoe 65% anoany hoy ny mpiasa ny teknisiany eo anivon'io anasa Jirama ny taux d'encaissement eo anivon'ny Jirama zany hoe mba raha mivarotra indray zany le 5 isanjato na le 7 isanjato zay tsy facturé daholo na hoe facturé fa tsy miditra daholo amin'le orinasa Jirama vidin'izay rehetra izay zany raha tsorina nge zany de mba tiantoka foana le orina resaka redressement fahaiza mitantana nge zany problème de gestion nge zany lo voalohany indrindra ny tokony atao hoe ahoana ny afahana manena ny perte de production na perte technique na 3 isanjato na 3 isanjato io atao ohatra ny norme iraisam-pirenena ekeny rehetra hoe 5 ka hatramin'ny 7.5 ohatra na 10 ka hatramin'ny 5 isanjato ho an'ny banque mondiale ahoana aloha ny afahanao manena an'io zany ny tokony dinian'ny mpitantana rehetra ao anivon'ny orinasa Jirama fa tsy hoe ndeha zakazaka hivarotra any amin'ny Symbion Power de rehefa mba mihaino io perte de production io na perte technique io zany filazantsika azy rehefa mba mihaino io de mba miena zany ny vola very fotsiny nefa tsy maintsy alohan'ny orinasa Jirama mba miena zany ny fandaniam-bola le orinasa le hividianany an'le herinaratra mihitsy zany de amin'izay koa mba miena le fatiantoka hivarotany azy any amin'le mpanjifa tsika mpanjifa zao zany le tenena hoe anaovana subvention na zay fotsiny ihany raha de mampiena an'le subvention akoatrany hoe fanamboarana ny mily zany hoe raha tsorina zany de misy vahaolana le Jirama fa hoe volonté politique na finiavana raha politika mahana an'izay tsy nisy avy amin'ny mpitondra de mbola tsy manana ihany le mpitondra fa aleo no mitady solution de facilité hoe hitady salo misy olona hitantany an'io hoe fa le solution de facilité rehefa zohina de mamono an'le orinasa Jirama no ro vola be tsy toko tsy firohana zay nyresahako anareo rehetra teo aloha teo omenany zany orinasa izany any nge le problème tsika ambintsona zao zany rehetra izany nge tokony fampidiniany tokony fampiarany tokony mba natao à large diffusion zany melohan'izay de mba ny fampiarana ny consultena ny technicien consultena ny mpandrara mba manana ny teny ho teneny koa mpandrara satria ireo ny tena gros client any Jirama solitena mpanjifa solitena mpanjifa ny antemnira-pirenena hoy solitena mbahoaka na nina raha ny raha ny dinika teo fa rehefa teny rano io telona ihany tahaka ny sakay masika ny sakay fa rehefa teny rana telona ihany tsy zay ndo zany hiaraka hifampidingotsika rehetra aloha de mety vety so de mba zay ny ilaina an'le appel d'offre so de mba misy orinasa metimety kokoa fa le retsy fa tsy di Symbion Power de fa maninany tsy maintsy Symbion Power ary maninany efa natao tsokosoko tany le izy vao taitra ny olon-drehetra rehefa devant le fait accompli ho ia teo efa vita zany le izy vao ampahafantarina ny rehetra zany ve tsy mivarotra tandrazany attitude irresponsable ane zany bensorana evson mpitondra ve anao hikaroka an'izay mahasoa an'ity firenena ty ve anao de zany no ataonao fa tena mieritreritra ny tena nitsotratry ny aroka le président de la république mahasamanao an'izany miaraka amin'ity fitondrana ity de tsy fantatro hoe na miala elon'ireo mpiasan'ny orinasa Jirama reo fotsiny azy amin'izany hoe zay teknisiana tokony mba mahay manamboatra n'io centrale eny Mandroseza io de ho zakan'le fitondrana ve zany na miala elo ny vahoaka fotsiny re ndry de omenany amerikanina moa zany ty fireneny ty orinasa Jirama ty na zay fotsiny ihany aza ve de oza hoe mpitondra responsable tena mitsinjo ny voaka malagasy hoe samy mitsinjo ny tombotsoany any ivelany
sa mbola tena manao be ny oui monsieur eo anatrehan'ny communauté internationale foana satria misy lobbyine nge mahatonga an'izany ny américaine ny mahazo azy misy lobbyine misy iny français mahazo ny ary ny américaine mahazo ny meo any arabe sy ny sisa ho any ary de meo ny africaine ny sasany ary de meo zarazara o anjakana manerana n'izao tontolo zao nefa rany nenao malagasy tsisy nefa rany nenao malagasy mihitsy ny tsisy tsony ka sy nefa nitezitra ny olona rehefa teny akeo ka ndoara hivadika nationalité frantsay daholo ndoara zany de mivadika amenany zareo mihitsy atao ohatran'ireny hoe département frantsay sy ny sisy reny zany le madagasikara ka efa tsisy mamalagasy atsika intsony nge am'tranganjavatra tahaka an'izany de tezitra ny malagasy le tia tanindrazana manao nationalisme exacerbé rehefa tenenana zany nefa aizy izy ny tsy mitsangana am'izao fotoana zao za koa mba tena te ametra-panontaniana am'reto le hoe ny sainan'ny firenena malagasy vao osiosy tany amin'ny francophonie le souveraineté an'ny malagasy mba te ametra-panontaniana aizy nareo tsy mitsangana mitondra Symbion power dana aloha mitondra saina malagasy manoloana amin'ny ministère ny angofo de teneny efa ahoany ty dana koa mitondra saina malagasy manahoana ny ambassade américaine hoe ahoany ty Symbion power nareo maka fotsiny any anay ty fa ary de any amin'ny saina kely tsy misy mialatsiny tsy hoe tsy misy dikany saina misy dikan'le saina fa nytiako tenenina hoe le pilalao malagasy mihitsy nanolotra an'le saina n'le madama na mpitabataba-tsika hoe Catherine Paoli iny etre izy mihitsy nge nanolotra azy de fa simbasimba ny sainantsika zao ny ady mary lafy antsy ny taitra ianao aiza le fiandrianam-pirenenao aiza le nationalisme ny dradradradranao ny Jirama indray ry lafo amin'ny Symbion power aiza ianao zay mitsangana eo dana mba mitondra saina indray nareo reny fa rehefa inona rehefa mitsisy misy dikany tsisitsisy engagement zay le hoe tolona ambony latabatra tolona de salon ty sady any zavatra mitranga any ivelany fa ny zavatra mitranga eto amin'ny firenenao tsy hitanao mampalahelo angela izy minjona so zany daholo nge mila novana an'le toe-tsainy ary mila mampifoa antsika malagasy hatramin'ny oviantsika malagasy no atory angina ary hodorororona ao anatina trangan-javatra tahaka an'izany